ny fomba tsara indrindra dia ny mibanjana an' Jesosy. Izany lohateny efa misy valiny zany no anasako anao indray sy ny ankohonanao amin'ity alatsinainy 7 volana Desambra ity. Miarabantsika rehetra mpiara-mianatra namana na fohy fotoana manana fandavatena mbola maneho fitiavana amin'ny fiarahana tsy tapaka tena hitanay ny fitiavanareo zao fandarana izao ka dia mankasitrahana be dia be ianareo amin'izany ary tononona mandrakariva ho anareo any amin'izay toerana misy anareo any ny fiadanan'ny tompo. Mino zahay fa tsy atsiaro fatiantoka ianareo tamin'ny fotoana izay niarahana ary ty andro anty koa aza dia ahita fitahina isika. Ny fomba tsara indrindra mibanjana an' Jesosy. Hitantsika omaly zavatra nitranga ny fantaniana napetraka Jesosy tamin'ny Petera, moa ty aba ianao dia enao izy sy Petera. Dia zao ny toy ny tantara taorian'izay eo amin'ny andininy 9 dia hoy Jesosy lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafo no hanikina anao ka hitondranao any amin'izay tsy tianao. Eto dia milaza ny amin'ny hafatesan'ny Petera Jesosy. Ary zany amin'ny 20 ary zany no lazainy anambara ny fomba fahafatesana sy ankalazany an'Andriamanitra, ary rehefa voalaza zany dia hoy izy taminy manaraha. Petera ilay fa niova fo nanitry tena ary vonona anaraka an' Jesosy dia hoy Jesosy manarary tena ara-baky teny ilay teny hoe manaraha satria eny amorom-pasika eny amoron-dranomasina no misy azy. Dia nanaraka Jesosy, nanaraka Petera, nanaraka Jesosy Petera, fa ny zavatra nitranga nitodika izy 20 dia nitodika Petera. Hoy Jesosy tamin'ny Petera manaraha dia nanaraka Petera fa nitodika. Io le fitodian'ny Petera io no nanimba indray ny fisainan'ny Petera, satria na zavatra hitany raha nitodika izy dia nahita mpianatra izay tiany Jesosy nanaraka azy hijaona io. Neverin'ny Petera fa izy rery ihany ve no tokony afaka anaraka azy. Dia zao no zavatra nitranga 20. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Satria Petera dia nolazain'i Jesosy hoe ianao dia tsy maintsy handalo fahafatesana ianao fa manaraha. Fa rehefa nitodika indray Petera dia hoy izy ary ahoana kosa ny amin'ny jaona, ahoana ny amin'ity lehilahy ity? Mahavariana ry mpiara-mianatra namana isany fa ny mitoditodika amin'ny fanarahan'i Jesosy dia manjary mahita ny zavatra tsy tokony hitan'ny masonao. Ny mitoditodika amin'ny fanarahana Jesosy dia manjary lasa mametraka fanontaniana amin'izay tsy tokony hapetraka ao. Ary dia hoy Jesosy, zao no navaly Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany fa manaraha ianao. Tsy tokony olana aminao zany Petera. Fa ny anjaranao dia zao manaraha ianao. Ry mpiara-mianatra namana isany nampalahelo fa variana tamin'ny toe-javatra hafa i Petera. Tsy mba nifantoka tamin'ny antony Jesosy, tsy nifantoka teo amin'ny Jesosy izy, fa mbola variana izay mety hitranga amin'ny olona hafa. Ry mpiara-mianatra namana isany tandremo tsara, mila mitandro isika fa mety handiso fanantenananao ny olona. Tandremo tsara fa mety handratra anao ny olona ary ny tena zavatoza azy ny fijerevanao ny hafa
mety avery anao izany. Tsy azon'ny olona nyjala tiany Jesosy ambara. Raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao zany fa manaraha no iverin'izy ireo fa hoe iverina miloha amin'ny hafatesany jaona Jesosy. Zavatra hitan'ndry zareo anefa ny alehibe jaona dia fotoany sarotra ho an'ny olona koa ny hafatesany ka tsy mbola miverina Jesosy. Tena zava-dehibe tokony resantsika eto zany dia zao. Ny fomba tsara indrindra amin'ny fanarahantsika kristianina an Jesosy dia ny mibanjina azy irery ihany. Aza mijery ny hafa. Io ny olana. Isika kristianina, isika mpanara-teny Jesosy, variana amin'ny fampijery, variana amin'ny fampitoditodika. Vandeha re hifantoka eo amin'ny Jesosy. Jesosy irery ihany no mpamonjy anao, no mpamonjy ahy. Izy irery no tompo sy mpitari-dalana antsika. Marina fa mety eo ny fanampiana omen'ny hafa sy ny torohevitra sy ny tari-dalana ataon'ny olona, fa ny tena zava-dehibe mifantoka amin'ny Jesosy. Andao hifantoka amin'ny Jesosy sika androany. Ka raha mamarana amin'ny filazantsarany Jaona isika dia iriko indrindra ianao mpanara-tian'i Jesosy mifantoka eo aminy. Dia andeha antsika mbavaka izany tarigetantsika rehetrarehetra izany. Mivavaka tsika ary. Andriamanitra rainay eo, kanto loatra ny teninao satria mahakasika anay mihitsy no resahy. Indraindray tokoa mantsy izahay variana mijery ny hafa fa adionay ny mibanjina anao ilay mpamonjy anay. Tamin'ity androany ity dia notarihinao izahay tsy hijery afa-tsy ianao irery ihany. Ampio izahay Andriamanitra, tario izahay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hifantoka eo aminao ny fijerinay satria izany no tsara indrindra. Dia mitahihany koa ny fanapa-kevitra mpiara-mianatra amiko izao, mitahihanay tsiraray avy ary aoka izahay hibanjina anao mandritra ny fotoana izay mbola havelomanay. Anarany Kristy nangatana ny vavaka. Amen.